Hebreo toko fahenina andiny fafito. Fa izay tany mifoka ny ranonorana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona iasana azy dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo sy sonkosonko kosa dia lavina sady akaiky ny oziny ary ny hafarany dia hodorana. Averiko a. Fa izay tany mifoka ny ranonorana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona hiasana azy dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo sy sonkosonko kosa dia lavina sady akaiky ny ozina ary ny hafarany dia hodorana. Amen. Toy an'izay teny rehetra nolazaina teo zany ho amintsika androany. Velona sy mahery tenin'Andriamanitra. Velona sy mahery ty tenin'Andriamanitra ty. Maranitra mihoatra ny sabatra roa lela ary miasa amintsika tsirairay avy androany ampisaraka izay avy amin'Andriamanitra sy tsy avy aminy. Andrasa, anao opération any amin'ny fotsika, any amin'ny setsika, any amin'ny fiainantsika tsirairay avy any androany ty tenin'Andriamanitra ty. Ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra, vonona ve ianao? Ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra, vonona ve ianao? Anisany no akarina ve isika ianao raha ho avy eny amin'ny rano lanitra Jesosy? Ianao no malala azy. Tsy fitsarana zao teny zao, tsy ho fanamelohana, fa fametrahana anao manoloana ny famarinana ary tonga anao hanapa-kevitra arak'izay ao anatinao. Fa ny mahatsara an'Andriamanitra, Andriamanitra tsy manery. Tsy manery Andriamanitra. Rehefa miresaka izy any amin'ny Deutéronomia dia miteny misy izy hoe napetraka eo anoloanao ny fahafatesana sy ny fiainana, napetraka eo anoloanao ny fitahiana sy ny ozina. Anjaranao no mifidy. Fa izy tsara ary mpanolotsaina ary endry izy dia miconseiller izy manolotsaina hoe mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao. Tsy manery izy. Tsy manery izy. Tsika olombelona sy robot. Ary tompona ndraiky tsika raha very. Tompona ndraiky tsika raha very. Fa tsy hoe za very fa tsy tian'Andriamanitra. Efa nasehon'Andriamanitra ny fitiavany asa ianao. Efa vita ny anjarany. Efa zay ny lazainy hoe vita teo amin'ny azy fijaliana. Ary tsisy nina ataontsika sony fa mandray ny famonjena, mandray ny fanomezana. Fa raha fanomezana atolotra ka tsisy mandray dia ahoana? Fahadisoana ho an'ilay mpanolotra ve? Eloka ho an'ilay mpanolotra ve? Tsika malagasy ary ny teny hoe afaka didy amin'ny fatana. Fa naninona? Fa ny tompo mirehatra foana any kitay. Asakasaka ao. Androany ty tenin'Andriamanitra ty aza atao fahazarana ny miaino azy. Androany ty tenin'Andriamanitra ty aza atao ho fombafomba sy fandaniam-potoana. Sy hoe maketo ny hafa dia maketo ihany koa ianao. Fa mba teny hamangy anao zany ary aza ho dify an'ilay teny mamangy. Fa mba teny anome fiainanao anao. Amen. Fa ho avy eny amin'ny raha ho lanitra Jesosy Kristy tompo. Ary rehefa ho avy eny amin'ny raha ho lanitra izy, aka izay mitondra vo tsara. Toy an'ilay tamin'ny heriny ihany ty teny ty. Fantaniana apetraka amintsika dia zao, tany manao ahoana ianao? Ho an'i Jesosy. Tany manao ahoana ianao? Inona mivokatra mivoaka eo amin'ny taninao? Fa misy tany anankiroa voalaza atao amin'ity Hebreo ty. Ny tany anankiray izy dia mavokatra anana tsara, mety ho an'izay ny asa azy, dia maninona? Mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa ny azo anankiray, ny tany anankiray izay mandray ny rano, inona ny voaka eo aminy? Tsilo, sonkosonko. Tsisy ilana an'izany. Tsisy ilana an'izany. Tsy mahasoa an'iza mihitsy zany. Dia hoy izy hoe lavina ary akaiky ny ozina ary ny hafarany dia hodorana. Izy amin'ireo no misy atsika. Ilay tany voalohany sa ilay tany faharoa? Aza vela andalo ny teny. Fa mba hivaly izay fanontaniana izay zao tsika miresaka izao.
ary ny hirariko raha le tany faharoa ianao mba hirinao le tany voalohany. Le maninona mamoa anana tsara, mamoa vo tsara, masoa an'izay ny asa azy ary mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa tsy mba le anana le tany anankiray tsilo songosongo mivoaka eo aminy, lavina, hoarina, hodorana ao anatin'ny ozina. Manahoana ny fiainanao amin'izao fotoana? Manahoana ny fiainanao amin'izao fotoana? Sao dia miaina anaty ozina, sao dia miaina ao anaty ozina, miaina ao anaty fandavana an'Andriamanitra. Fa rehefa miaina ao anaty fandavana an'Andriamanitra dia misy ny ozina ary tsy misy ny fitahian'Andriamanitra. So misy blocage amin'ny fiainanao, so misy tsy fahatomombarana ny fiainanao, so dia lazainao fa misy ozina ny fiainanao, misy tsy filaminana ny fiainanao, misy zavatra tsy mirindra sy tsy mety amin'ny fiainanao. Tsy vokatry ny tsy fandoavanao fahafolo-karena mahatonga an'izay, oka zava-tsara, fa vokatry ty tany tsy mety andairan'ilay rano ary songosongo no mivoaka, tsilo no mivoaka. Androany tompo tena mametraka amintsika tsirairay avy. Firy taona zay ny nonao tenin'Andriamanitra, na teto na tsy teto. Afrina zay ny nandraisanao tenin'Andriamanitra. Efa mba mijery vokatra aminao amin'izay ny tompo, efa mitady voa ny tompo. Ary Jesosy Jesosy entitra io Jesosy io, mpitsara marina io Jesosy io, mpanjaka io Jesosy io, tompo io Jesosy io, ary manao zay tiany atao. Zao voasoratra, nohon Jesosy ndray andro, rehefa nohon Jesosy dia nandeha nakeny amin'ilay aviavy, faly mihitsy Jesosy, ry misy aviavy mandrobona be, misy raviny tsara tare. Fa rehefa tonga teo Jesosy, nanala ny anoanan'i Jesosy ve le aviavy? Tsy nanala. Fa naninona tsy nanala? Tsisy vo, tsisy vo. Dia inona nataon Jesosy rehefa tsisy vo le azo? Naninona Jesosy? Ay, Jesosy manozina. Jesosy manozina. Marina sa diso? Nozolony Jesosy le aviavy. Aza misy vo aminao tsony, aza misy mihinana vo aminao tsony. Ny ampitson'iny nandalo teo ry Petera, maina le aviavy, tsisy niraisana tsony. Maina le aviavy, tsisy niraisana tsony. Mahery ny tenin'Andriamanitra, mahery ny tenin'Andriamanitra, misy fiatraika ny tenin'Andriamanitra. Fa androany amin'ity androany ity, aza vela mandalo ny teny, fa mitaky vokatra amintsika Jesosy, mba tsy ho le aviavy mandrobona be fotsiny sika, tsara endrika ety ivelany, maitsomaitso tsara tare fa tsisy vo. Fandetavan'i Jesosy mila vo, ary tsy vo songosongo sy tsilo, tsy vo songosongo sy tsilo, fa vo tsara, voankazo tsara ho an'i Jesosy. Aiza ny misy atsika? Aiza ny misy atsika? Inona ny fiatraikan'ny tenin'Andriamanitra izay nafafy tamintsika? Fa zay lazainy hoe mandray ranorana matetika, mifoaka ranorana matetika. Fa aiza vokatra le izy rehefa tondraka avy eo, rehefa tonga amin'izay le fotoana fijijala, to songosongo no hita, to tsilo no hita. Fa aiza le vo tsara? Ny tany mandray. Andriamanitra dia mpitsara, Jesosy dia mpitsara, Jesosy dia mpanadina, ary mbola ho adinitsika amin'ny zavatra rehetrarehetra voaray atsika. Ho adinitsika amin'ny teny rehetrarehetra izay noraisitsika. Ary ny anadinana atsika dia zao, aiza ny vokatra ilay teny nomena atsika? Aiza ny vokatra ilay teny nomena atsika? Nanova avy e? Nanova ny fomba fitafiko ve? Nanova ny fomba fiogoko volo ve? Nanova ny toe-poko ve? Nanova ny fomba fiteniko ve? Nanova ny fitondran-tenako ve? Fa raha tsy nanova ninninona dia mbola tsilo sy songosongony eo. Mbola tsilo sy songosongony eo ary lavina. Dia hozonina, dia hodorana. Ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Tsy fampitahorana, fa fitiavana ny zarana le teny. Mba hanana ilay votsara tsika,
ary hoeken'Andriamanitra tsika rehefa tonga eny amin'ny rahaolanitra izy. Havana malala fotoana zao hiverenana amin'i Jesosy. Raha efa mamoho tsara ianao misaotra an' Jesosy zany, dia rain' Jesosy ankalazaina izy, omena voninahitra izy. Tohizo mamoaza bebe koa hatrany, tohizo ny lalanao miaraka amin'i Jesosy. Raha mbola tsy mamoha ianao, evero ny lalanao, dinio ny mombanao. Aiza ny mahatonga azy tsy mamoha? Aiza mahatonga azy tsy mamoha? Aiza ny mahatonga azy tsy mamoha? Fa mila vo Jesosy. Mila vo Jesosy. Ary tsy von'ny hafa no alainao entinao eo anatrehan'i Jesosy, fa voanao ihany. Amintsika tsara zay, tsy von'ny hafa hoe ry vavaka be aloha hoentiko eo anatrehan'i Jesosy, ry tsara fo be, ry tsara fanahy be hoentiko eo anatrehan'i Jesosy ho anahy. Tsia seul miaraka amin'i Jesosy. Tsy irairay no miseho eo anatrehan'i Jesosy, fa tsy hoe dadanay no miseho anahy, na ny zokinay no mitondra anao eo anatrehan'i Jesosy, na ny pasteranay, na ny mpaminanay, na ny apôstolinay. Fa rehefa tonga eo anatrehan'i Jesosy, ny tsirairay no mijoro eo anatrehan'i Jesosy, mijoro eo anatrehan'i Jesosy. Halleloia. Ho avy Jesosy eny amin'ny rahaolanitra, ho avy Jesosy eny amin'ny rahaolanitra. Misy vovy ianao hoentiny eo anatrehany. Io voy tsy resaka vola, tsy resaka fitaovana materiel, tsy resaka asa be natao fa raha asa be natao io. Ny katolika ny tonga voalohany any, ry Père Pedro ny tonga voalohany any, raha asa voalohany, fa tsy zay mahatonga any, tsy zay mahatonga any. Tsy ny asa ataonao io, tsy ny délivrance vitanao io, tsy ny miracle nataonao io. Fa be da be nge mahavita miracle fa tsy fantatry Jesosy momba azy. Be da be nge no manao délivrance, délivrance mafana, délivrance matazaka. De da be manao ankaredina ara-pivavahana, fa tsy Jesosy tsy mahafantatra azy. Satria tsy ino ny vody adavin'i Jesosy voalohany indrindra, tsy ino ny vody adavin'i Jesosy. Surprise be rehefa ho avy eny amin'ny rahaolanitra Jesosy, surprise be. Satria ny mpanao miracle tsy tafiakatra, satria ny mpanao délivrance toy izany ihany délivrance Jesosy efa lasa miaraka amin'ny fiangonana. Mampatahotra zany mampatahotra zany satria mpitoroteny tsara lahatra, tsara feo, tsara fandaminana, mbola manohy toroteny, fiangonana nefa efa miakatra. Satria tsy isy an'ilay vo tsara, mbola tsilo songosongo no hita. Endrika zany tsilo songosongo zany tsy zavatra tsara zany, zavatra mandratra, zavatra manafitohana, zavatra mahafaty, tsy mitondra soa ho an'ny hafa, tsy mitondra soa ho azy. Amin'ity androany inona ny voentinao eo anatrehan'i Jesosy? Inona ny voentinao eo anatrehan'i Jesosy? Mankatoa ty tenin'Andriamanitra ity ve zay voasoratra rehetra ato? Ho an'izay pastera vehivavy ka mandray ty teny ity, esory aingany any akanjo maha-pastera anao, mijanona tsy manao pastera fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Fa tsisy pastera anaty baiboly ka vehivavy, tsisy apôstôly anaty baiboly ka vehivavy, tsisy mpaminany anaty baiboly ka vehivavy. Ary inona no efa no raha antsika? Ty tenin'Andriamanitra ty no raha antsika. Rehefa tsy voasoratra ato zany dia ahoana? Tsy arahana. Fa zay voasoratra ato no arahana. Ary raha mamaky ianao any amin'ny epistily soratan'i Paoly, rehefa mametrapetraka izy ny amin'ny hoe loolona sy ny mpitandrina ao amin'ny fiangonana, dia voalaza ny hoe ny mpitandrina ozy izy dia lehilahy manambady tokana. Amin'ny teny gasy moa izy hoe manambady tokana fotsiny, fa amin'ny teny frantsay izy dia milaza misy hoe mari d'une seule femme. Ahoana ny anazavanao an'izany? Mazava be nge zany zay te ho pastera, zay te ho mpitandrina, dia tokony ho lehilahy manambady tokana na mari d'une seule femme. Tapitra, tsy miady hevitra be amin'izany tsika. Io ny tenin'Andriamanitra. Raha te hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, ankatoavy zay voasoratra, fa aza mihoatra zay voasoratra ato, fa tokony hiverina amin'izay araky ny tenin'Andriamanitra biblika na hoe scripturaire. Ka zay mpaminany vavy, apôstôly vavy, pastera vavy any, raha te hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, mipetraha doro ny diplôma,
dory ny akanjo mantoaleo anatry an Jesosy mibeba tsy vita mipetraka fotsiny fa mibebaka sy tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Amen. Tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy ara-baiboly zany. Dia ozy ianao hoe ao anaty baiboly koa nge tsisy hoe mihinana vary rehefa atoandro. Tsy mitovy io. Tsy resaka vary ny resahako aminao, tsy resaka sakafo ny resahako aminao, resaka ara-pivavahana, resaka fiangonana ny resahako. Fa misy matsy andray an'io teny io dia teny hoe kiraha izany koa ara zany dia manaova kapa jiosy ianao e, dia manaova akanjo lavalava satria zany tamin'ny andron'i Jesosy. Tsy raisina amin'izany io fa diso be ny adihevitra raha izay, diso be ny resaka raha izay, tsy zany resaka resahantsika. Fa nisy matsy ny torina nanambarana tenin'Andriamanitra ohatr' izany a, mandrava an'le tena tsy ara-baiboly a. Dia ozy izy eo ao anaty baiboly nga misy hoe mambole vary dia mihinana vary malagasy. Dia rahatratra zany tsisy an'izany tokoa anaty baiboly ka manino nareo mamboly vary sy mihinam-bary. Resaka ara-panahy ny resahantsika, resaka ara-panahy ny resahantsika, resaka rafitra fitonana ny resahantsika, resaka ara-baiboly ny resahantsika. Halleloja, amen. Ao ve tsika? Tsy matory a? Ao tsara? Mifoazy ianao zay matory a? Fa zay ny tenin'Andriamanitra. Tsisy révérend zany, révérend mba révérend vehivavy na révélant lehilahy raha tsisy révérend lehilahy. Tsisy révérend zany e, ny révérena dia Jesosy ihany. Mirévéré zany hoe miondrika eo anatrehan Jesosy. Halleloja. Miondrika eo anatrehan'ny mpanjaka. Raha miondrika eo anatrehan Jesosy koa ianao androany, amin'ity androany ity, aoka ianao anatin'ny fanajahana azy tanteraka. Halleloja. Vonoina tsara ny telefônina. Raha eo anatrehan Jesosy a, zazakely mihinana goûté fa ny olon-dehibe aoka tsy hitsakotsako. Raha tonga eo herirajaona ary mampialina tsy afaka hitsakotsako tsika satria inona izy? Filoham-pirenena. Ka raha mpanjaka no miteny aminao, ny tompo no miteny aminao, tsy mihoatra noho izany ve ny tokony fanajanao azy? Halleloja. So dia veritsika hoe miala amin'ny Babilôna tsika dia zay dia anao zay tiantsika fotsiny ho an Jesosy. Fa Jesosy masina, marina, ary hoy Jesosy hoe raha tsy mihoatra noho ny fahamarina, ny fahariseo ny fahamarina anareo tsy miditra fanjakan'ny lanitra nareo. Enjana be ke zany teny Jesosy zany e. Jereo ny fahariseo madio tsara ety ivelany manaraka an'io teny rehetrarehetra io. Fa Jesosy ny teny hoe raha vao tsy mihoatra an'ireny ny fahamarina anareo tsy miditra fanjakan'ny lanitra nareo. Tsy miditra fanjakan'ny lanitra nareo. Mila fanajana ny tompo raha lasaina bavy. Mila fanajana entitra ny tompo. Aiza ny vo mendrika ny fibebahana. Aiza ny vo mendrika ny fibebahana, fa zay le vody adavina. Zay nangalatra aoka tsy nangalatra tsony. Fa hiasa ozy izy mahisa ny mezana ho an'ny hafa. Zany zao vody adavina zany. Zay nangalatra aoka tsy nangalatra intsony. Fa aoka hiasa ary misy anomezany ho an'ny hafa. Hitanao zany transformation amin'i Jesosy, ianao indray manome ho an'ny hafa. Halleloja. Tsara Jesosy. Ho avy Jesosy amin'irao lanitra averiko foana izay teny izay. Inona ny vo misy eo amintsika? Amin'izao fotoana, araka ilay voalaza teo, korotana ny tokantrano satria tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra intsony eo amin'ny tokantrano. Na ny lohan'ny vavy. Ary voasoratra misy ao amin'ny Petera hoe ajao ny vadinao, tiavo ny vadinao. Eritrereto izy ho tahaka n'inona? Fanaka malemilemy kokoa. Fanaka malemilemy kokoa. Todika amin'ny rahalahy rehetrarehetra eto ahako mihaino tenin'Andriamanitra. Manao ahoana ny fandraisanao io vadinao io? Sao dia sokasokainao io vadinao io? Tsy azo sokasokaina io. Sao dia setrasetrainao io vadinao io? Tsy azo setrasetraina io. Mahita amin'i Jesosy amin'izany ianao. Satria an Jesosy zanaky ny mpanjaka io entinao io. Zanaky ny mpanjaka io entinao io. Confieny aminao. Tsy azo batibatiny io. Tsy azo ambanibaniny io. Tsy azo aratsiny io. Fa an Jesosy io. Amen. Tsy hoe lany loha vavy dia anitsakitsaka. Tsia. Manana amin'ny plasy amin'ny maizy azy ny vehivavy, ary tsy manambany azy zany no tsy manambony azy, fa mametraka azy amin'ny toerana tokony ho izy. Tsy hoe lehilahy dia tsy handro vary. Fa rehefa tokony mandro vary, mandeha trafo mandro vary. Fa tsy hoe tsy mbola ao madama dia tsisy mandro vary eo. Andrahoiny vary. Ary eto ny afo. Mandehana miantsena raha lehilahy. Dia vidio izay loka tsara any.
Fidio zay vary tsara any. Fa tsy hoe asa-behivavy zany, vehivavy manao an'izany. Ny lehilahy manana an Jesosy dia feno fandreferana, feno fitiavana, feno fikarakarana ny tokantranony. Lehilahy manana an Jesosy tsy hoe hitory-teny foana, tsy hoe hanao gala evangelika, tsy hoe handeha hanao tafika masina foana. Fa ny tokantrano voalohany raha lasaina bavy a. Tokantrano voalohany a. Rahalahy moa ndresako eto. Mandeha ala metsena, vidio ny vary sy ny laoka, tonga avy madama efa io vary sy laoka efa vita. Tsy manambany anao velively zany. Fa mariky ny fitiavana zany. Sao dia ato misy tsy mandrehatra afo mihitsy, misy tsy metsena mihitsy, misy tsy mahandro vary, misy tsy mitetika laoka sy ny sisa. Tsia. Miaraka ao daholo. Sao dia io plasinao io dia tsy mety raha zany manao azy. Raha lehilahy tompona ndraikitra mitokantranonao ianao. Hitanao na tonga ny vadin'ny Potifara lasa nanadala-ny Josefa. Satria tsy hita tao foana Potifara. Josefa foana ny tao. Josefa foana ny tao. Tsy hita mihitsy le lehilahy tena vadiny. Farany lasa ny Josefa masony. Tsy hita mihitsy raha lehilahy tsiny. Napetraky Potifara ho an'ny Josefa daholo ny fitantanana, ny fanapahana, ny fandaminana. Io voasoratra Baiboly hoe afa-tsy ny vadiny ihany. Ambava fotsiny zany. Fa i Potifara tsy tao an-trano, tsy présent, tsy hita tao an-trano. Dia rehefa tsy hita tao an-trano, lasa i Josefa mibahana teo. Raha lehilahy, so be loatra ny asa. Miasa foana tsy hita ny vadinao misy ianao. Fa mba hasivo fandaminana e, mba hita ny vadinao matetika. So hoe miasa mitory, mandeha mitory foana. Ny ao tokantranao nefa tafihan'ny Satana. Ny zaza aveo lasa mifoka sigara, zaza aveo lasa majangajanga, lasa manolana, lasa manao fahaditsana maro. Asy magaga ianao raha mahita amin'ny gazety aveo hoe pastera, zanaka pastera nanao an'izao. Satria pastera tsy ao an-tranony jereny fa anivelany foana. Tetika Satana daholo zany. Ny asanao voalohany raha lehilahy ao an-trano a. Ny ao an-trano. Manana an Jesosy ve? Manjaka ao ve ianao? En sécurité ve ny ankohonanao? Fa tsy hoe manao tafika masina, manao fitoriana dia tsy hita ao foana, mitsoka adidy zany. Ilaina manao tafika masina, ilaina mandeha manao toriteny, ilaina ny mety manao fitoriana amin'izay sehatra ametrahan'ny tompo. Fa jereo tsara le tokantrano, lanjalanjao le izy. Fa tsy mandeha anjambany fotsiny hoe katsao aloha fahazakan'Andriamanitra sy fahamarinana. Atao daholo ty rehetrarehetra ty fahazakan'Andriamanitra sy fahamarinana voalohany tokantranonao. Halleloja. Mba tena ho tia ny vadiny lehilahy. Zay le voalaza teo hoe tiava ny vadinareo. Ary vero izy tahaka ny fanaka malemilemy kokoa. Fa tsy mitovy amintsika lehilahy io vehivavy io. Mila fahalefahana io, mila tampotampo io, mila teny malefaka io, mila jerena matetika io. Fa lehilahy sy mivaky loha dia tsy dia mijerijery, tsy fataro le vehivavy hoe izay ny zavatra ilainy. Dia tsy ho sarianao izy hitovy aminao, fa ianao no mba mijery azy hoe mila tampotampo izy, mila teny malefaka izy, mila teny milamina izy, mila karakaraina izy. Apetraka amintsika tsara zay. Amen. Tsy mahaino amen na rahalahy. Manaiky sa tsy manaiky? Sa tsy biblika ve zany? Ajao, karakarao. Fa rehefa tena sitrapon'Andriamanitra, rehefa tena sitrapon'Andriamanitra zany a manome fotoana ho anao foana ny tompo, tsisy fotoana mihitsiko. Ny fahaiza mandamina tsara no entina miady. Fahaiza mandamina tsara no entina miady. Halleloja. Tsy ny hevitra foana raha lehilahy, anontany io raha vehivavy. Fa tsy hoe izay tapahako zany manapaka zany lohan'ny fianakaviana dia izay tianao daholo. Tsia, ifampiarahana io. Ahoana mety vera sahala amin'izao, mety vera ohatran'izao, dia mifandinika. Fa tsy tonga dia manapaka fotsiny avany dia milasaka amin'ny fotsiny didy hoe izao le izy hono dia izay no atao. Fa mila mifanaraka, mila mifankahazo, mila mifandray tsara. Fa mpanolo-tsaina endrika vehivavy. Mpanolo-tsaina endry vehivavy. Ary napetraka ny tompo izay mahatonga ny tompo miteny hoe tsy tsara raha irery
raha lehilahy tsy vitan-draha lehilahy rery fa anaovako vady sahaza azy, anaovako mpanampy sahaza azy. dia tena anaiky an'izay mihitsy sika rahaalahy, feno fitiavana. Raha tsy hainao no mity a, miraiketa amin'ilay voaloboka izanao mity, satria Jesosy ny manome fitiavana. Zay ny vahaolana. Raha tsy hainao no mity a, miraiketa amin'i Jesosy dia manome fitiavana izy. Izy ilay tena voaloboka, amoazanao fitiavana, mandefitra, mahari-po, mamindra fo, miantra, malemy fanahy. Zay ilay vo rehetrarehetra. Hiteny aminao ve zany? Fitiavana, fandeferana, mahari-po, malemy fanahy, malefaka. Hiteny amintsika ve zany rahalahy? Fa zay ny tediavin'ny tompo. Zay ny tediavin'ny tompo. Halleloja. Ianareo vehivavy manaiky ny vatanareo moa efa voalaza teo, tsy lazaina intsony. Fa tena tokony anaiky ny vavy ny lahy, tsy ny vavy manapaka, tsy ny vavy no mibaiko, fa miresaka amin'ny lahy. Ary rehefa misy fanapahan-kevitra mila raisina, ny lahy manapa-kevitra farany. Ary mila manaiky vehivavy amin'ilay fanapahan-kevitra rehefa fa tsy mononmonona, tsy menomenona. Ao anatin'ny fanoavana, fankatoavana. Hoy zay rehefa nandeha ny an-dalana eny miresadresaka dia be da be zao vehivavy lasa mitondra tômôbila. Taloha tsy isy vehivavy mitondra tômôbila zany. Lehilahy foana ny akamaroany hitanao mitondra tômôbila. Zao vehivavy efa miaraka amin'ny 4x4, mitondra taxi. Efa tena hoe le vehivavy zany efa lasa lohany. Satria le voalaza teo matory ny lehilahy. Lehilahy tsy eo foana. Fa mila miverina, ankatoaviny tenin'Andriamanitra. Zay ao amin'i Jesosy. Manaiky ny lahy, tsy manitsakitsaka. Hoy izy voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny lahy dia ajainy ao am-bavahady. Fitaka ny hatsaram-bika, zava-poana ny hatsara-tarehy, fa ny vehivavy matahotra an' Jehovah ny deray. Mba hisy vehivavy matahotra an' Jehovah maro ke eto. Amen. Fitaka ny hatsaram-bika, zava-poana ny hatsara-tarehy. C'est important zany. Ato ny zava-dehibe. Vehivavy matahotra an' Jehovah. Zay koa le vo zay. Vo raintsika zay fampianarana zay fa mandeha daholo zay. Ny vo zany dia tahotra an'Andriamanitra. Ny vo dia fahalefahana, fitiavana, famoram-panahy, fahalemem-panahy. Tsy mivoaka zany raha tsy miraikitra amin'i Jesosy le tena voaloboka ianao. Tsy mivoaka zany. Tsy mivoaka zany. Fitiavana, fitiavana, fitiavana. Halleloja. Ho an'izay tanora eto ka manana an' Jesosy ary te hiaraka amin'i Jesosy, na lahy na vavy, miteny mazava mihitsy aho. Raha hanambady ianao olona ao amin'i Jesosy arahana. Raha hanambady ianao raha lehilahy na raha vehivavy, olona ao amin'i Jesosy arahana. Raha nahalala an'ity fahamarinana ity ianao, ka hoe tena hoe fiangonan'i Jesosy Kristy ianao, raha lehilahy na raha vehivavy, ka hiroso amin'ny fanambadiana, mila olona mahalala ohatran'izay koa. Nalala ny fahamarinana, mahalala an'i Jesosy Kristy, miaina amin'ity fahamarinana ity. Fa raha vao tsy zay io, korotana io, tsy milamina io. Korintiana voalohany toko fahaenina raha tsy iso dia hoy izy hoe aza mety asiana zioka tsy atonona ikambananareo amin'ny tsy mino. Aza mety asiana zioka tsy atonona ikambananareo amin'ny tsy mino. Any hoe zioka zany dia mariazy zany. Any hoe aza miray, aza miaraka amin'ny tsy mpino, ny mpino. Fa inona ny iraisan'ny tempolin'Andriamanitra sy ny sampy? Inona ny iraisan'ny maizina sy ny mazava? Inona ny iraisan'ny Kristy sy Beliala? Tsisy ifandraisana zany raha resaka fanambadiana ny resahako. Tsisy ady hevitra io fa raha te hanana mpiadanana, raha te hanana fitsaharana, raha te hisy ny fitahian'Andriamanitra, raha lehilahy na raha vehivavy, olona ao amin'i Jesosy ary tena ao amin'i Jesosy arahana. Tsy mitena hoe olona protestant, na hoe olona katolika, na hoe olona evangelika, tsy mikotsony zany amin'izao. Aleo ary olona tsy mahalala an' Jesosy mihitsy sanatria. Fa ny olona hoe ao anaty religion, vao mainka ireny, vao mainka tena fahasahiranana sy olana sy mikatso mihitsy ianao raha religion ny arahanao. Tsy fanavahana zany, fa resaka fanambadiana saropady. Ohatrany hoe miditra kely amin'izay ahako satria misy mila izarana an'izany eto. Hitanao nahazo an'i Solomon, nahazo ny zanak'Israely, na tonga ny zanak'Israely io ao anatin'ny
korotana maro sy ny sisa sy ny zara roa ny fanjakana dia noho i Solomona nanino nanambady hafa firenena. Zay ny navoany zanak'Israely, zay ny navoany fireneny Israely, nanambady hafa firenena Solomona. Ny baiko napetraka-Andriamanitra nefa, ny didy napetraka-Andriamanitra dia tsy mahazo manambady hafa firenena. Satria rehefa manambady hafa firenena, zay le voalaza teny vehivavy enjana be raha nodikodiny sy anadale, tsy nanana ny azo damosiny intsony Solomona, tsy nanana ny maha izy azy amin'ny malohany intsony Solomona, fa nentin'ireo vehivavy ireo nijangajanga dia nanompo Andriamanitra tsy izy be da be. Dia Andriamanitra saro-piaro, Andriamanitra mahery, Andriamanitra sarotiny. Rehefa nanompo sampy ny zanak'Israely dia nisaraka roa ny fanjakana, dia nanomboka amin'izay ny atake daholo ny firenena maro, lasa babo ny zanak'Israely tamin'ny Babilôna intelo sa impiry. Satria nahoana noho ilay Solomona tsy nankatony ten'Andriamanitra ka nanambady hafa firenena, nanambady hafa firenena. Raha dika amin'izao fotoana ilay izy tsy hoe hafa firenena hoe malagasy ihany dia malagasy, fa raha ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny tokony arahanao. Ry tanora, olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, aleo tena olona azo antoka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny arahana, zay hoe tsisy arahana misy dia mba hiaraka amin'ito. Ozy ny teny frantsay zay hoe aleo tsy miaraka amin'olona, tsy zay miaraka amin'olona nefa mal accompagné. Fa betsaka ny tena hoe ny dira-pahasahiranana rehefa diso safito amin'ny resaka vady ary tsy nandray vady araka ny tenin'Andriamanitra. Mazava amintsika tsara ve zay teny zay? Ianao andeha hivavaka, ny azo karaoke ny tiany, sahiranao ianao. Ianao andeha hitory tenin'Andriamanitra, ny azy andeha hanao dômy ny tiany, nandeha hanao rami, sahirana ianao. Dia ny mbola tsy misankazo, tsy mbola vita mariazy, eritrereto. Misy itenenan'i Jesosy an'izany eto androany fa tsy mandehandeha fotsiny zay teny zany. Tsy vita ny sentiment fotsiny io. Hoe mahafinaritra ny bikany, mahafinaritra ny toetrany, afaka 5 taona ny bikany io dia miofy. Raha bika sy endrika ny eritreretinao hanambadiana olona voalohany indrindra, diso fanantenana eo anao. Hiaraka aminao io rehefa 50 taona nareo tsy le endrika tary amin'izy 50 taona intsony no hitanao. Fa le ao am-po le tahotra an'Andriamanitra ny mila hananana. Tsy mandeha amin'ny sentiment io mahafinaritra, tsy vita ny mifanatitra bus, mifanatitra mandeha risy fotsiny io. Sentiment daholo zany, mamotika ny sentiment. Fa olona manana an Jesosy ve? Olona mitoetra tsara amin'ny Jesosy ve? I olona miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ve? Halleloja. Apetraka amintsika tsara ny teny zany. Lava avy taloha reto. Fa maro any tena efa sahirana. Nefa rehefa tafiditra ao tsy azonao intsony no misaraka fanambadiana. Mandrakizay io dia mandrakizay. Ka alohan'ny hidirana amin'ny tandrema aloha, fa be dia be nefa ampivady avy eo sahirana hoe izy te manao an'ity, izy manao an'ity. Hafa le sentiment tamin'ny mbola tsy nanambady. Fa rehefa manambady hafa indray ny lavitra ao, hafa indray ao tsy kilalao intsony ao. Dia tena apetraka amintsika izay, latsaka izay teny izay a. Aza miteny intsony hoe tsy nalala. Aza miteny intsony hoe tsy nalala fa zay ny famarina ny tenin'Andriamanitra. Ao engagement io mandrakizay. Araka ny tenin'Andriamanitra ve? Halleloja. Mazava koa zay. Mamofo fahamarinana, mamofo fahamasinana, mamofo fitiavana. Ary rehefa ekenao io vehivadinao io hatramin'ny farany io dia ekenao hatramin'ny farany, feno fitiavana. Tsy ho fitahanao intsony io raha lehilahy amin'ny vehivavy hafa. Mahazo amin'ny Jesosy nge ho Jesosy nge, Jesosy mahita ao ambony ao. Eto tsika zao milamina be daholo, Jesosy mahita ny ao am-pontsika ao, mahita ny fiainantsika isan'andro san'andro. Ary matoa mandeha zany teny zany, misy etefany zany eto. Tsy mandeha ho azy io teny io. Misy pastera mbola mijangajanga. Pastera nefa. Pastera mbola mamitaka ny vadiny amin'ny vehivavy hafa. Ary hita maso mihitsy, hita ny olo rehetra mihitsy. Songosongo zany, tsilo zany, laviny zany, hozoniny zany, dorana ny farany.
fa rehefa ny ekenao teo anatrehan'ny tompo io andraikitra lehibe anao io ny tian'io hatramin'ny farany, ny anazany io, ny ankatohany io, ary tsy ho fitahana sy ambakaina amin'ny olo-kafa. Ho an'ny lasy-vavy zany mandeha daholo le teny araka ny ten'Andriamanitra, mamovo tsara ho an'i Jesosy fe fahamarinana, fahamasinana, fahadiovampo tahotra an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy azo vazovaziana, fa inona zay nafafin'ny olona no tsy zaina. Misy mamafikasaka ve dia azo voanjobory? Tsia rehefa namafikasaka ianao katsaka no alainao eo, tsisy mirakly io. Rehefa namafy fahafatesana ianao, fahafatesana jinjainao. Rehefa namafy fahotana ianao, inona ny tambony ota? Fahafatesana ny tambony ota. Rehefa namafy tsy fankatoavana ianao, inona vokatra ny tsy fankatoavana? Ozina. Ary rehefa voaozina, dorana. Fa androany raha lasaina bavy makanesa ao tongotra Jesosy, ankatohanao a Jesosy. Ankatohanao a Jesosy. Hoy ny ten'Andriamanitra rehefa nanota ny zanak'Israely ary naka an'le zavapady, dia ozy ny tompo hoe tsy sitrako ane ozy izy ny tavoary, tsy sitrako ny menaka ray alina, tsy sitrako ny diloilo, tsy sitrako zany, fa ny sitrako voalohany indrindra dia ny fankatoavana. Fankatoavana, mankatoa ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Manaiky an'Andriamanitra ve ianao? Fa rehefa ao amin'i Jesosy dia ao amin'i Jesosy zato isan-jato. Ao amin'i Jesosy zato isan-jato, mamovo tsara ho an'i Jesosy ve ianao? Fa no any ny tenin'Andriamanitra manadio antsika eto amin'ity androany ity, manadio antsika. Zany teny zany, aza velomy mandalo zany. Ny songisongy sy ny tsilo koa fahasiahana, masika foana. Manana an Jesosy nefa masika ty amin'ny tsy antony. Raha manana an Jesosy, raha lasaina bavy, tsy hita eny aminao tsony zany fahasiahana zany. Mety hita zany ray minitra fotsiny, fa ray minitra atao anatin'ny herintaona. Na 10 minitra atao anatin'ny herintaona, fa tsy lalàna aminao manana an Jesosy nefa mbola masika velona ihany. Tsy vody atavy ny tompo zany, tsilo songisongy koa zany. Tsilo songisongy zany. Na inona zavatra amitrango eo, na inona mianatra eo, tsy manana fierana amin'ny Jesosy ianao, ka izy nanao an'izoko, ka nisy an'tiako, ka nisy an'riko. Ianao sy Jesosy rery. Nahoana ianao masika? So tsy miorina tsara amin'i Jesosy ianao, so dia tsy miraikitra tsara amin'ilay voaloboka ianao dia masika. Dia miraikitra tsara amin'ilay voaloboka indray ianao dia tsy masika. Dia iny ianao fa tsy miraikitra amin'ilay voaloboka, masika indray ianao. Io mila ray firaiketana isan'andro san'andro io. Zay mahatonga Jesosy miteny koa hoe eto isan'andro ny azo fijaliana dia manaraha isan'andro ilay izy. Rehefa raisinao isan'andro ny azo fijaliana, tsy mipotro hoe fahasiahana. Fa rehefa tsy raisinao indray ny azo fijaliana, velona indray ilay nofo, masika indray ianao. Dia ampanahy io raha lasaina bavy isan'andro san'andro. Kizitina, tsy tohinina. Ny olona manana an Jesosy zany raha lasaina bavy tsy kizitina tsony. Ny olona manana an Jesosy zany tsy olona tsy tohinina tsony, fa olona tsy sarotiny tsony zany, fa olona tsopo. Satria izy anao rano Jesosy tsopo, sa tsy tsopo Jesosy? Jesosy malefaka, Jesosy mandefitra. Dia rehefa miraikitra amin'ilay tena voaloboka ary ianao ve? Le tena voaloboka, malefaka, tsopo, maharitra, feno fandeferana, tsy kizitina, tsy masika, dia tsy tokony ohatr'izay koa mivoaka amin'ilay vonao. Halleloja. Raha voaloboka ny iraiketanao, tsy tokony hisy songisongy mivoaka mihitsy ao. Zay raha voaloboka, raha tena voaloboka ny iraiketanao, tsy tokony hisy tsilo mivoaka eo. Halleloja. Miraiketa amin'ilay tena voaloboka. Miraiketa amin'ilay tena voaloboka, mbola miverina zay tamin'ny herin'ny androany, zay teny zay mbola miverina androany. Fa zava-dehibe iraiketanao amin'ilay tena voaloboka, movo tsara ankalazana an'Andriamanitra. Fa efa vita an Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Efa maty niaraka tamin'i Jesosy ianao. Niara-natsangana ianao amin'ny fiainam-baovao, olona vaovao amin'i Jesosy. Lasa ny zavatra taloha. Ampanahy ianao fa vaovao amin'i Jesosy. Le fanahinao iny no mitarika ny nofonao, mitarika ny sainao, mitarika ny tenanao. Vaovao amin'i Jesosy. Halleloja.
akaiky ny fiavian' Jesosy, akaiky ny fiavian' Jesosy. Fiangonana madio, fiangonana masina, fiangonana tsisy petipetina, fiangonana tsisy fahotana. Halleloja, halleloja. Tany aiza misy ianao, tany inona ny taninao, mamokatra tsilo sa mamokatra sonkosonko, sa mamokatra anana tsara, ho tahian'Andriamanitra. Petraka amintsika tsara zany teny zany. Fa io ny firaisana amin'i Jesosy ihany, firaisana amin'i Jesosy ihany, firaisana amin'i Jesosy ihany. Raiketanao amin'ilay tena voaloboka. Aok'izay ny vazivazy, aok'izay ny sangisangy, aok'izay ny kilalao. Mibeba ianareo, zay ny afatra. Mibeba ianareo, ny dikany hoe mibeba, teny grika de hoe metanoia. Dikany hoe metanoia, ny dika teny sasany izy de hoe metamorphosevo. Metamorphose zany a miova, miofo. Inona miofo? Bibitsonjo a. Rehefa me mandeha dia mivadika lolo, dia aveo me manidina, miova tanteraka, tsy hitanao tsony na bibitsonjo azy. Zay natao hoe metamorphose, zay natao hoe transformation, zay natao hoe fiovana. Raha ao amin'i Jesosy koa sika ka milaza fa ao amin'i Jesosy nefa mbola tsisy fiovana, tsy ao amin'i Jesosy zany. Tsotra fotsiny, tsy ao amin'i Jesosy zany, mbola tsy tao. Fa raha ao amin'i Jesosy zany tonga dia miova ho azy, miova ho azy, miova ho azy, miova ho azy. Tsy ny fiazahan'ny tena fa ny fiasan'ny fanamasina, fiasan'ny fanamasina. Ilaina mihitsy ny mitory fibebahana amin'izao fotoana. Atonga ny olona anaiky an'i Jesosy, atonga ny olona hiova fitondran-tena, atonga ny olona andeha amin'ny fahamasinana sy andeha amin'ny fahamarinana. Halleloja. Hiova ny fomba fanao. Fa amin'izao fotoana tsy toriana aminao tsony zany fibebahana zany. Ary tsy hain'ny fiangonana zany hoe fibebahana zany. Dia rehefa tsisy fibebahana dia fahotanany ao, fahaltonany ao, faharatsinany ao. Fa ny tompo miteny misy hoe mibeba, mamoaza vomendrika ny fibebahana. Halleloja. Raisika kely tenin'Andriamanitra amin'ny Hébreu toko fahaenina teo. Hébreu toko fahaenina andiny fahaefatra. Hébreu toko fahaenina andiny fahaefatra. Fa izay efa noazavainy indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanamasina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy nefa niembotra dia tsy azo vaosiny indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho famenarana. Miraisitsika tsara zany teny zany. Izay efa noazavainy indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanamasina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy. Tena hoe bebaka efa olom-baovao ny ovafo amin'i Jesosy mihitsy zany. Nefa naninona niempotra tsy azo avaozana indray amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho famenarana. Tsika tsy naman'izay miempotra, tsika tsy naman'izay miempotra fa naman'izay maroso ao amin'i Jesosy. Amen. Mbola te hiroso ao amin'i Jesosy ve ianao? Mbola te hiroso ao amin'i Jesosy ve ianao? Fa lazaiko anao fa tsisy hevitra, tsisy lalanao fa tsy ao amin'i Jesosy, tsisy famonjena fa tsy ao amin'i Jesosy. Anafaka anao Jesosy, anafaka anao Jesosy. Misy ato te anao sitrapon'Andriamanitra fa tsy mety vita satria mbola misy fanahy mamatotra, mbola misy fanahy ny fijangajangana. Mila midélivrer anao Jesosy, mila midélivrer anao ny tenin'Andriamanitra. Misy ato mbola mangalangalatra, mbola mandaingalainga, mbola mamitapitaka ary te hiala fa tsy afaka. Jesosy no midélivrer anao satria tsy afaka mavonjy teny ianao. Misy ato mbola voagezageza, voafatotro ny fahotana maro. Androany Jesosy midélivrer anao, manafaka anao. Zany teny zany, manafaka anao Jesosy androany, manafaka anao Jesosy androany. Te hiditra amin'ny fiainana ve ianao?
te ho mpanompan-kasitrahana ve ianao, te hamovo tsara ve ianao. Jesosy ny mampamovo tsara anao. Halleloja, halleloja, halleloja. Raha miaiky ny fahotantsika isika ozy izy dia maninona izy? Mahatoky izy, marina izy, mamela ny fahotantsika, manadio antsika maninona? Ho afaka. Tanao zany ho afaka zany. Tsy afaka ianao raha tsy manaiky ny fahotanao amin'i Jesosy. Tsy afaka ianao raha tsy ny rano Jesosy ny manadio anao. Tsy afaka ianao raha tsy ny rano Jesosy mihitsy no mikasika mamotika an'izany. Ary ozy hoe ho afaka amin'inona? Tsy fahamarinana rehetra. Io tsy fahamarinana rehetra io dia zao raisin'ny tompo tsirairay mihitsy. Ohatra misy fahotana 10 aminao, tsongatsongainy tsirairay mihitsy. Ty le mangalatra, ty le mijangajanga, ty le mandainga, ty le tsisy fitiavana, ty le be lolo-po, ty le tsy mamindra fo. Tsirairay reny raisin'i Jesosy reny dia avelany ianao. Halleloja, halleloja, halleloja. Misy ny vahaolana dia Jesosy zany. Misy ny vahaolana dia Jesosy zany. Mbola afaka mamoy ianao, mbola afaka mamoy ianao, mbola afaka mamoy ianao. Amen. Mbola afaka mamoa an Jesosy ianao, hiala ny songosongo, hiala ny tsilo, ary votondrano tsara, amovo tsara ho an Jesosy, amovo tsara ho an Jesosy. Fa mila esorina le tsilo, mila esorina le songosongo, mila diovina le tany, mila asaina le tany. Miala zay tsy avy amin'Andriamanitra rehetra, fa tsy afaka miaraka ao maizina sy ny mazava, tsy afaka miaraka ao ny maloto sy ny madio, fa mila vongana vaovao. Halleloja. Esoro masirasira hoy ny ten'Andriamanitra. Ina mbola mampasirasira anao ao? Ina mbola mampasirasira anao ao? Ina mbola mampaloto anao ao? Ozy ny tompo esoro zany, fa vovony Kristy pasika ao antsika mba ho tonga vongana vaovao, vongana ray. Halleloja. Saotra ny tompo amin'izany teny zany, ary tsy teny andalo andalo fotsiny zany, fa mila fanapahan-kevitra entitra, mila fanapahan-kevitra entitra. Tady tio le teny teo a, kapainao izy dia hodorana. Io dorana io tsy hoe mahay mandritra indray andro dia tsy maintsony avy eo, mandrakizay io mirehatra foana, ary mandrakizay mare marary zay hany. Fa tsy hoe fa zatra an'le marary dia tsy mare marary tsony, mare marary foana, mare mamay foana, mare fangiry firina foana. Rehefa tafasaraka amin'i Jesosy zany, ary mandrakizay io. Ao amin'ny tompo zany dia misy mandrakizay anankiroa, mandrakizay akany amin'ny fahaverezana sy ny fahalotona sy ny faharatsiana, may mandrakizay. Fa tsy ohatry fampianarana santoka maro hoe ny fanahy tsy mare tsony rehefa maty dia tsisy tsony ianao, lainky zany. Rehefa foron'Andriamanitra ianao ho mandrakizay dia mandrakizay ianao, na mandrakizay sambatra na mandrakizay mijaly. Fa diranovana nge le lampanankarena dia naniraka ny Lazarosy hoe asaivo manatsoboka ny tanany atao vavako hoe satria nare mamay foana izy tao, nare mamay foana izy tao. Aty tena lazaina amintsika mihitsy zany hoe zay ny tenin'Andriamanitra, afo tsy ho maty mandrakizay ozy, fa ry afo sy olofara. Fa ny anankiray fahasambarana mandrakizay ao amin'i Jesosy. Iza ny fidinao? Manapa-hevitra androany ho an Jesosy, ho an Jesosy, amo tsara ho an Jesosy. Halleloja. Saotra ny tompo, saotra ny Jesosy. Zay manafina fahotany tsy ambinina, zay mitsotra ka mafoy azy, mahazo famelan-keloka. Tsoro ny fahotavanao eo amin'i Jesosy, tsoro ny heloka ao eo anatrehan'i Jesosy. Zay mitsotra ka mafoy, fa tsy vitany hoe mitsotra fotsiny, fa mitsotra ary mafoy no mahazo famelan-keloka. Hitan'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy. Salamo 8:30. Hitany daholo ny ataontsika, hitany daholo ny eritreretin'ny fotsika, hitany daholo ny eritreretintsika ao anatintsika ao, hitany daholo momba antsika rehetra. Fa androany mbola fotoana fahasoavana, mbola fotoana famindrapo androany. Halleloja. Aza velo mandalo zany teny zany, azo hitonana ny tenin'Andriamanitra. Afoizo ny fahotana, afoizo zao tontolo zao, afoizo ny toetra ratsy, ny fomba ratsy rehetra. Fa Jesosy ny manafaka anao amin'izany, tsisy hanafaka anao fa tsy Jesosy. Halleloja.
mbola tehiteny aminao misy hoe tsisy famonjena fa tsy eo amin'i Jesosy. Misy mantsy olona mieritreritra dia hoe Andriamanitra dia ray ihany. Andriamanitra dia ray ihany fa ny fomba andehanana azy samy manana ny azy. Dia hoe sy ny Islamo voavonjy koa hoe voavonjy fa mankany amin'Andriamanitra iny fa fomba hafa ny andehanany ihany. Ny Bouddhiste voavonjy koa iny fa Andriamanitra tokany ihany fa fomba andehanany ihany amin'ny alalan'io anazy io. Ny mpanao yoga sy ny mpanao mpanompo sampy ny mpanao skida voavonjy daholo reny fa Andriamanitra ray daholo ny arahana amin'io fa ny fomba andehanana any ny samy hafa. Lazaiko aminao fa diso zany raha vao tsy Jesosy no arahana, raha vao tsy Jesosy no ekena, raha vao tsy Jesosy no hatonina, raha vao tsy mibebaka ary manaiky an Jesosy Kristy, maty daholy, voaozina daholy, very daholy, any amin'ny fahaverezana daholy, fa tsisy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany. Halleloja. Tsisy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany, tsisy lalana hafa. Hoe lalana telo na lalana efatra, Jesosy ihany lalana. Izy ihany lalana, izy ihany mila atonina. Izy ihany mila atonina. Ananantsika fiainana mandrakizay. Vonina nadioanao izy androany. Vonina nadioanao izy androany, vonina nasanao izy androany, vonina nafaka anao izy androany raha vonina ianao. Aza manamafofonao. Hoy voasoratra hoe aniora iain'ny feony ianareo dia maninona? Aza manamafofonareo. Soratra Jesosy amin'izany teny zany, misy teny milatsaka ato androany. Misy asa fanahy mahery vaika eto androany. Misy sabatra milatsaka eto androany. Misy manamafimafo ao. Misy mihidy varavarana ao. Misy manamafy atoka ao. Androany Jesosy tsy manaiky. Androany Jesosy mitaky anao mihitsy hibebaka. Androany Jesosy mitaky anao mihitsy hamotsitra fahotana. Izay ny zava-dehibe. Voadio ianao. Hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Androany Jesosy mitaky an'izay. Fanapakevitra izay. Re ary izay teny izay androany. Re zany teny izany androany tsy handalo maina aminao zany fanapakevitra aminao indray izao. Tsy vola sy arena ny angatahana aminao. Tsy fitaovana ny angatahana aminao. Famoizana fahotana ny angatahana aminao. Fa ny loratena ho an'i Jesosy no angatahana aminao. Fa manafaka anao Jesosy lazaiko anao zany. Manasitrana anao Jesosy lazaiko anao zany. Manova anao Jesosy lazaiko anao zany. Halleloja. Halleloja. Mianso anao Jesosy. Na izy ianao na izy eto androany. Tsy mijery ny akavanana ianao, tsy mijery ny akavia ianao. Fa anao rery io. Ianao sy Jesosy rery. Ianao sy Jesosy rery. Ianao sy Jesosy rery. Ary mandrakizay anao ny resahany eto. Fa tsy ny hafa sy ny eo akaikinao, fa ianao sy Jesosy rery. Ianao sy Jesosy rery. Meteza ho diovin' Jesosy. Meteza ho afahan' Jesosy. Meteza ho vain' Jesosy. Meteza moy fahotana. Halleloja. Saroko ny ten'Andriamanitra milaza any amin'ny Hebreo any aoka tsika hiala amin'ny ota malaky mahazo antsika. Inona ny ota malaky mahazo anao? Jerevan' Jesosy tompon'ny finoana ozy. Halleloja. Androany raha lasaina bavy. Androany iza tonga eto androany. Voakaikitra mena rany ianao. Fa zao ny vahaolana nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Manaova mena rana varahana, atsangano iny, izay mijery an'iny avy eo. Ka nahazo an'ilay kaikitra. Rehefa mijery an'iny izy, sitrana indray. Velona indray. Voakaikitra mena rany ianao. Tao anatin'ny fahalitoana, tao anatin'ny fahotana, tao anatin'ny fangidiana, tao anatin'ny tsy fitiavana, tao anatin'ny lolompo, tao anatin'ny tsy fahamarinana, tao anatin'ny fijangajangana sy ny maro hafa rehetra. Androany tahaka ny nanandratana ny mena rana tany anefitra no hanandratana an' Jesosy, ka izay mijery azy dia ho velona.